miarabantsika ary namako malala amin'izao andro masiny sabata izao tena faly de faly mifankahita amitsika amin'ny alalan'izao fandarana izao ary manonona ny fahasoavan'ny tompo aminao tsy misy zavatra lafo vidy ka tsy foy omena any Kristy omena an'Andriamanitra iza no lafo zavatra lafo vidy indrindra tao amin'ny soratra masina fatatsika Maria amin'ny Korintianina faharotoko fa 5:7 aitsika rehetra tsenjery be de be ny mahay an'izy io fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay ny fitiavan'ny Kristy no manery mamporisika manosika tantarany Maria ilay vehivavy nafo zavatra be de be ho an'i Jesosy Kristy ary tamin'ny toerana rehetra zay nalehan'i Jesosy de saiky teo foana io Maria io inona le zavatra foiny Maria rehefa tonga Jesosy nampandrosoiny Marta aitsika tsara ny tantara nampandrosoina tao an-trano de nikarakarana sakafo Jesosy iza ny teo tongotra Jesosy Maria nandany fotoana be dia be ienona ny teny Jesosy Kristy io Maria io ity Maria ity indray indraindray ny zavatra natao rehefa niresaka teo ny mpianatra ny vorivory teo de avy izy niaraka tamin'ny menaka alabastara karaha mahery taona eo amin'ny ohatrin'ny isan'andro ny karaman'ny olona anankiray misy migy zany eritreretina ohatran'izany fa le vidina menaka zay nentin'ny Maria dia karama hery taona menaka manitra vakina nararaka tamin'ny tongotra Jesosy ary aveo de ny volondohany no namafany azy nafoy vola mankarena fotoana vola mankarena talenta no mena an' Jesosy tamin'ny fotoana nanomboana Kristy tamin'ny hazo fijaliana de Maria teo atongotry ny hazo fijaliana nijanona teo ry Petera efa nitsotsoka tsikelikely le malaza mafana fo na hiala aminao zao tontolo zao za tsy hiala aminao fa Maria nijanona teo ampototry ny hazo fijaliana na foy ny zavatra rehetra ho an'i Kristy ry namako izany koa no tiany Jesosy atao izaho ianao mahafoy ny zavatra rehetra ho an'i Kristy ny asa nataon'ny Maria no lesona tsara indrindra ilaina ho amin'ny mpianatra amin'izao fotoana izao mahafoy ny zavatra rehetra fahalalana taty aoriana rehetra de fahalalana ny ainga avy amin'ireo fahalalana roratovina amin'ireny tantara ao amin'ny soratra masina ireny fa ny lehibe indrindra de ny fitiavana ary ny fitiavana an'Andriamanitra ihany fitiavana ny sitrapon'Andriamanitra manao an'Andriamanitra ho loha larana ka raha mbola misy asan'Andriamanitra ilananao de voalohany amin'izany ianao raha misy asan'Andriamanitra ilana ny volanao de voalohany amin'izany ianao raha misy asan'Andriamanitra ilana ny fotoananao sy ny talentanao de voalohany amin'izany ianao tsy misy zavatra lafo vidy ka tsy foy ny Maria omena inona nefa rano tantaran'ny fiainan'ny Maria ao na sokatra masina na aiza hitoriana ny filazantsara de ho lazaina ny amin'izany vehivavy izany olo malaza ny finoana i Maria satria nahafoy ny zavatra rehetra ho an'i Jesosy Kristy tsy tokony hisy na inona na inona everitsika ho sarobidy loatra ka tsy tokony omena ny Kristy tsy tokony hisy fandavan-tena na fahafoizan-tena lehibe loatra ka tsy tokony hiaretantsika ho an'i Kristy andeha hianatra aza afeperana intsony ny fotoananao ny volanao ny talentanao raha ho an'i Kristy fa omeo ahafana manao ny asany mba ampandrosoana ny fanjakany tomana olona ho any an-danitra ho tahian'Andriamanitra ianao ary oneran'Andriamanitra izay laninao amin'ny fahafoizan-tena ho an'ny asan'Andriamanitra de hivavaka isika saotranao zay Jesosy ao fa napetraka tao amin'ny soratra masina ny tantarany Maria mahafoy ny zavatra rehetra ampianaro anana an'izany toetra izany izay satria fantatray fa afaka manonotra izay nomenay zato hoe tsy manam-pahataperana ianao indrindra fa ho amin'ny fiainana mandrakizay ampirisio nefa zay hanampitiavana satria tsy havitana zany raha tsy hanana ny fitiavana anao Jesosy ianao lay maty hamonjy anay ianao lay mpanavitra anay ta io ny tsirairay avy amasiny ny fiainanay amin'izao sabata masina izao sy amin'ny andro rehetra amin'ny anaranao Jesosy Tompo amen.